Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny tsiambaratelo ny Aladia tapany faheniny. Makany ampiandry tsara ny an-danitra itery. Natory tsara i Filipa sy Ruta. Tsy nandreny dia tongotra maro tao an-trano izy ireo. Tsy fantatra izy ireo fa nipetraka teo akaiky ny fandriany tery ny dokotera efa ny alina manontolo. Jesosy lay mpiandry tsara no nandray any tery teo an-tsandriny. Tamin'ny fomba mangina sy tsy hita maso dia nety niaraka taminy ho any an-danitra izy. Niampitsy maraina rehefa fantatry Rota fa maty tery dia nitomany mafy izy. Namoy ny namany akaiky azy ireo izy sy Filipa. Teo amin'ny fasany novakian'ny pasteur Robingera mafy ny tantaran' Jesosy, ilay mpiandry ondry tsara. Taorian'ny fandevenana dia nandeha tamin'ny alahelo namakivaky ny ala i Ruta. Tena nahatsiravina ny eritreritra fa tsy velona intsony i tery. Rehefa teo ambany hazo kastany iray izy dia navelan'ny rotsaka ny ranomasony. Ruta, nahoana ianao no nitomany? Nijoro tampoka teo akaikiny Andriamatoa Tanera. Izy ny tompony ondry rehetra teny an-tsaha. Notantarain'ny Ruta taminy izay rehetra nitranga. Nivavaka be nefa tsy nanampy izany fa maty ihany tery. Heverinao ve fa nanao fahadisoany Jesosy? Inona no lazainao raha marary mafy ny ray amin'ireo ondriko ireo ka nentiko tany amin'ny kijana tsara indrindra izay mbola tsara kokoa noho ny teo aloha? Nanomboka nahazo izay tiany ho lazaina i Ruta. Nentin'i Jesosy tany amin'ny toerana mahafinaritra tery ka tsy mila malahelo ianao. Naleviny tamin'ny tany izy, ahoana ny toerany ao amin'ny mpiandry tsara? Inga Tanera dia naka kastany. Jereo ty Ruta. Ny hoditra maharanitra amin'ilay kastany dia tsy misy vidiny, fa ny fiainana dia ao anatin'ny fotony izay voahan'ny hazo vaovao. Azonao ampitaina amin'ny hoditry ny kastany ny vatany tery. Ao ambanin'ny tany izy saingy tsy misy ilana azy intsony. Ny fototra anatiny, ilay tena fiainana dia ao amin'ny Jesosy. Amin'izao izy dia manana vatana vaovao tsy misy fanaintainana. Saintsaina anie izany ry Ruta e? Tao an-trano dia tsikaritry Filipa fa tsy nalahelo intsony i Ruta. Ruta, misaotra anao nilaza tamiko momba ilay mpiandry tsara mba nafahako nafantatra azy. Efa miaraka aminy izao tery ary ahita azy indray isika indray androany. Ary rapiso dia ho lazaiko amin'ny ankizany ampianarana ny momba ilay mpiandry tsara mba hahafahan'izy ireo mianatra momba azy koa. Iza no azonao resahana momba an'i Jesosy ilay mpiandry tsara? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.